Ao daholo ve ny olombanina rehetra. Rivariva somary reradreraka avy miasa fa iresadresaka kely amintsika vetivety fotsiny makasika an'le za tsy resaka an'le resabola na iresaka an'le polygraphe sy ny sisa fa ny zavatra tiako resahana ato anatin'ity vidéo vetivety tia dia makasika an'le hoe rehefa manao an'ireny assise sy ny karazany ireny na le hoe manao mission aty avelany ny mpiasan'ny vahoaka dia tokony manao tatitra foana tahaka an'ireny tatitra arabola zay natao androany na natao tamin'ny moaly ohatra na tamin'ny herinandro tsy haiko ny fotoana nanaovana azy za moa tsy mijery an'ireny mivantana dia tokony misy tatitra zany hoe nandeha tany rifitsika ohatra na nandeha tany Afrika na taty ananina dia zao ny aton'ny ditany ary zao ny zavatra tapaka tany mba ialana amin'le konoony sy ny karazany zany dia tokony misy foana tatitra mazava indrindraindrindra fa ny ministera raha ohatra ka nisy karazana soni natao tany hoe nisy fanaova-tsonia na fiara-miasa na nisy fanaovana tsonia amin'ny fiatombohana fiara-miasa sy ny sisa dia tokony misy zany tatitra apetraka sy atao amin'ny vahoaka rehefa avy manao mission ianao zany dia tokony manao conférence de presse le kely iny rehefa avy reraka ianao zany dia iny ny atao fa rehefa mandeha kosa ny ao arinana iny dia tokony misy mihitsy zany conférence de presse fanaovana iny izy teo karazana tatitra ho an'ny vahoaka zay tompom-pahefana zany hoe tsika dia nandeha nakary hitanareo zay fa nandany volam-panjakana nandeha nakany dia zao ny tatitra ny zavatra natao tany any hoe manao tatitra mazava ianao zany eo amin'ny vahoaka milaza hoe zao ny vola lany ko ohatra nandeha tany zay dia iza ny antoka sy ny sisa maninona ny oentina ny olona ohatr'izao sy ny sisa fa tsy ny olona rehetra satria mety misy cible le izy na amina fiara-miasa ohatra na ohatra zany faharoa manaraka an'izay dia misy karazany koa zany ny tatitra tokony atao anatin'ireny ohatra hoe ny olona fotsiny zao hoe raha ny minisitra anankiroa na hoe ny affaires étrangères zareo no fanaraka na hoe ny resaka amin'ny resaka défense ohatra na zay dia tokony misy tatitra zany teknika zay ataon'ny any ministera akoatran'ny tatitra tambabe amin'ny fanaovana retour zany zay indreba ny ilazako anazy ka reny zavatra exercice tokony ataon'ny olona rehefa avy nampiasa ny volam-panjakana ianao nandeha nanao mission ohatra zao ianao amin'ny entreprise fotsiny rehefa nandeha mission ianao amin'ny entreprise dia tsy maintsy mazava ny ordre de mission aloha ny durée an'le mission ny départ anao hoe eto miainga am'izao dia mandeha makary am'izao dia tsy mivilivily fa ao zay mipetraka zao ny dépense ny engagement na frais rehefa andeha anao mission fa tsy tonga dia mandeha fotsiny dia aka miala mangina fotsiny zany ka reny zavatra reny dia tokony hazava hoe andeha ho aiza dia inona ny atao any dia fa tsy afianana le satria ny tompom-pahefana dia ny vahoaka ary manaraka an'izay dia zao inona ny fetra atraiza ny fetran'ny engagement ny olona ny mena fahefana miengage an'le firenena ao anatin'ireny fandehanana reny ka zany zavatra zany dia tokony hazava hoe mila manao tatitra mila zavaina mila petraka koa ny dépense sy ny sisa rehefa manao an'ireny zay dia nandeha nakary zao ny vola lany tany zao ny zava-misy taty dia atao takan'ireny manao tatitra any amin'ny entreprise reny zany ianao hoe nandeha nanao mission tary ohatra zao aho dia zao ny vola lany tany zao ny vola miverina zao ny vokatry ny zavatra sy ny dinidinika natao tany fa tsika tena mbola tsy zatra ao anatin'le manao rapport amin'ny tompom-pahefana tadio fa ny tompom-pahefana dia ny vahoaka tsy misy inona izy teo tsy misy olona sefo hafa io zany fa ny vahoaka ny sefo ka tokony anaovana tatitra ny vahoaka rehefa mivoaka mandeha manao mission tahaka an'ireny ny olona eo amin'ny firenena zany hoe na ny filohan'ny fanavaozana na ny ekipany na ny eo amin'ny gouvernement
rehefa mandeha mivoaka tahaka an'ireny dia tokony manazava mitompo-pahefana zay mivahoaka hoe andeha ho ary zay mandritra n'izao andro reto avy ny ekipa hoany satria misy cible ohatran'izao dia ohatr'izay koa rehefa niverina avany dia mila manao tatitra hoe zao ny tatitra ny zava-misy natao tany fa rehefa tsy manao an'izay anao dia manao onono hoe nandeha nitsangatsangana dia ny sasany miteny hoe aza mpisehoseho any hoe nandeha tary amin'ny printemps na reny nandeha tary amin'ny Louis Vuitton rehefa mitsena mba hafiany le izy aza manao selfie ry olona mety azo eritreretina ihany satria ka anaty mission ianao dia tokony izay hoe mission tokony hazava le mission hoe amin'izao ny tokony atao zao ny antony andehanana any reto avy ny ekipa anampy anay ho any sy ny sisa ka zay makasika an'iny alohan'ny amaranako an'ity iny ty izy teo ty vidéo foy zay horesako amintsika ty fotsiny dia za zany mahita hoe tsy haiko hoe ao anatin'le cas exceptionnel sy dispositif exceptionnel ve no mahatonga le izy ohatriny io fa ny exécutif sy ny pouvoir exécutif sy ny pouvoir législatif zany amin'izao mitakosina be mihitsy raha ny tena marina ny filoham-pirenena ny filoham-panjakana sy ny filohan'ny intérim sy ny fanavoazana tsy tokony ifampitakosokosina amin'ny filohan'ny assemblée nationale na copain zareo ohatra na anina tsy isaky ny metsika zany dia maninty izy teo dia hiaraka foana zareo na reny fandehanana ty na fandehanana ry reny mijerevo nareo raha mahita filoha exécutif mifandray amin'ny législatif ohatra na eto Frantsa fotsiny alany afaka manao visite de courtoisie any amin'ny palais présidentiel ny ohatra zao ny eto Frantsa zany zao ohatra ny Brony Privé zany afaka mandalo kely manao visite rapide ao amin'ny de courtoisie any amin'ny Élysée fa tsy resaka sy hanao selfie isanandro vaky amin'ny filoham-panjakana na hoe zay déplacement rehetrarehetra ataon'ny lasa manao juge parti ianao raha vao manao an'izany zany hoe ianao tokony hanara-maso ny pouvoir exécutif nefa ny ianao ndray mijery eny sady miaro an'le pouvoir exécutif koa ny ataony zareo ao amin'ny assemblée nationale pouvoir hanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny asanareo dia manao lalàna dikan'izany tsy tokony ifampitakosina amin'ny olona ry zany hoe ohatranao hoe mpitsara ianao dia ifampitakosina amin'le olona tsara ianao eo zany ianao rehefa eo tena tsy mandeha amin'izay loany mihitsiny ka za mijery hoe mba tokony hajanona amin'izay le fiarahan'le ao amin'ny pouvoir exécutif sy ny législatif mifampitakosina isanandro vaky io zany fa tsy tokony ohatr'ireny fandehan'le izy hoe maninty izy teo hoe miaro koa raha izy afety hoe député dia miaro an'le anankiray filohany tokony hoe filohan'ny assemblée nationale tsy misy idirany amin'ny président de la république zany raha tokony ho izy tsy isanandro vaky dia na mifankalaly na mpinamana dia ny asanao mihitsy no manao an'izay hoe zay dia tsara sy hanara-maso ny asanareo dikan'izany tsy tokony ifampitakosokosina aloha sika satria lasa manimba an'le vérification zany ka zay zavatra tiako resahana hoe mifampitakosina loatra miaraka ry ny filohan'ny assemblée nationale sy ny PRRM moa zany ny fiantsonana azy fa nakaiky be loatra ny sary mandeha sy ny fiarovana etsy sy aroa nefa ny raha ny tena marina zany miteny hoe mety hoe dispositif exceptionnel le izy satria efa tsy azo atao tsongolo-batita ohatr'izay indray le izy fa ny tiako tenenina fotsiny dia hoe sao dia mba tokony samy miaka ny toerany misy anazy amin'izay zany hoe ny iray mpanatanteraka ny anankiray mpanara-maso fa makaiky loatra le fifandraisana ny eo any tsy tokony hanao an'izay le izy ka teny atsipy fotsiny le izy fa tsy hoe manan-kihana be manao ahoana fa teny atsipy fotsiny le izy hoe sao dia mba tokony jerena ihany makasika an'io fa manjary lasa tsy mety le izy amin'le rafim-panjakana zany avy eo moa ianao teny hoe efa rava tsy rava eo ihany fa tsy manao ny asan'ny talosina sy sisa mety amindray ny excuse amin'izy fa ny zavatra tiako resahana fotsiny dia zay hoe tokony atao
miavaka tsara ny fifandraisany eo amin'ny mpanatanteraka sy ny ary amin'ny mpanaramaso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka zany. De araroto kely fotsiny alohan'ny amaranako anazy ny makasika an'le hoe tatitra nataon'ny tatitra rabola sy ny sisa amerenako an'le teneniko tamin'ny voalohany teo hoe tsara le manao tatitra ho am'ireny fa avoay de classifiao ny détail an'le izy satria rehefa nanao étude nareo hoe zao pourcent mahita chiffre rapide he ahoana fomba nanaovana an'ireny calcul ireny de avaiza de fototra amin'inona ny mahatonga an'le izy tsy nety iza ny entreprise tratran'izany tokony sazina sy ny sisa satria ny fitsarana le izy mandeha misy ve ny ankety manaraka an'izay, misy ve ny sazy tokony atao raha ohatra ka misy karazana tratra ny ankety mba mitoy ve le izy sa hoe any de tsy hita ohatry ny ankety isan'andro hoe efa tao mifamitorana de tsy toy am'le izy rehefa eo tokony fantatra hoe aiza ny tena manao an'io raha ohatra ka miteny ianao hoe mifanoranana tsy miverina ny vola de iza ny tsy mamerina anazy, maninona ny tsy miverina, efa takalo ve le izy ny mahatonga anazy tsy miverina sa atao karazana troko sa hoe zay manondrana iza ny mpanondrana an'izany tokony fantatra zany fa tsy tany saina fotsiny hoe naharitra tsy mivoaka le izy fa tsy miverina le vola ka iza ny tsy mamerina anazy tokony avoaka hoe ity ny tsy mamerina retsy ny ohatr'izao mandeha ny ankety hoavy ny sazy rehefa veo rehefa vita ny ankety sy ny sisa na afaka atao koa izy moa excuse mahazatra hoe secret d'instruction zany de tsy avoaka fa efa manao ankety mihitsy zay de raha zay ara de iny ara efa miandra-toyany zany ao anatin'ireny zavatra ireny ka tsara le izy ary mahafinaritra le hoe manao an'ireny iny de izy teo karazana rapport sy tatitra ho an'ny tompo-pahefana reny fa rehefa tsisy détail io de tsy fantatra le izy tsy iny raha mivoaka eo ny détail an'io koa aloha mety ho mahany ny tanàna satria mety olona ambony manao an'io eny tsy misy olona ambony tokony manana entreprise mavita manondrana ty sy ty fa raha olona mpamboly vomanga ve ianao na mpamboly mangazo ataona hoana ny andeha anondrana volamena na anondrana zavatra tsy amerina devise ary tsy averina le devise tsy maintsy olona ambony manana banque aty avelany sy any paradis fiscaux zany ny olona anao an'izany fa tsy olona apetraka eny andavamamby ianao ohatra ny tsy manana banque ety seroa de tsy amerina devise de ataona zany le izy fa tsy maintsy olona manana tanana lavabe sy ny sisa ka tsara raha mba de classifiena le reny rapport reny fa tsy tansaina grosso modo be ohatra reny fotsiny le izy hoe zao ny anina zao pourcent sy ny sisa faharoa manaraka an'izay tokony ho vulgarisena tsara rehefa manazava an'le izy zany hoe anao zany tonga de vulgarisenao hoe zao ny fomba anazavana anazy amin'ny vahoaka teknika be ho an'ny olona nianatra le izy de azon'ny olona nianatra reny fa ho an'ny olona tsy nianatra de tsy hitany tsy possible ny azahoana an'ireny raha olona de tokony azavaina arak'izay le izy farany amaranako anazy de le resaka polygraphe hoe asina détecteur de mensonge ny olona anankiray mba maramila mazava ho azy fa maramila ny mpitondra de maramila sy ny anina mampiasa an'izany tsy hitako za tsy misoky ana le izy fa ny any ny question apetraka fotsiny de zao raha ohatra misy zavatra anankiroa le izy voalohany de hoe anaovana justification an'le ministre mpandainga ve zany zao misy ministre teo nandainga tratran'ny vahoaka teo nandainga de re ve zany zao justifiena sa raha ohatra ka hiveriny eo reny ministre reny hoe tena nandainga de mbola tratra de mbola tsy midémissionna de io zany zao raha ho averiny eo de nandalo an'izay sivan'izay hoe de navitany tromper raha ohatra ka mipasy aloha le izy zany de tena hoe navita nandainga an'le polygraphe izy zany fa tsy tratra anadiovana ve le izy hoe reny efa nandalo tao de efa niova fo izy zany raha zay faharoa manaraka zay ahoana ny teknika an'iny tsy hidirako fa ny averiko fotsiny de zao ny repère amin'io tompoko dia ny intégrité foana satria na ho ataonao ny autorité morale efa nisy teo ny baiboly alaina ny baiboly de minina ny baiboly ohatr' zao ianao maharesy an'izany autorité morale la baiboly zany ve ny polygraphe ohatra raha ohatra ka hoe
fa rehefa tsy intègre ianao na ho asiana ho anitsy dia ny olona mijery an'ilay izy io apasony foana io satria mikolokolo ny olana fa tsy ny machine, tsy ny teknôlôjia ny problème fa ny kolokolon'ilay olona mijery an'ilay izy sy ny copinage ao ambadika. Zay ny olana amin'iny. Nahaka zavatra faran'izay tsara be ary ianao io ara baiboly jereko minina amin'ny baiboly isan'andro vaky ao zao mahazo an'ny firenena. Zanaky ny fiangonana daholo eny ny olona io mpiandraikitra sympathie, mpiandraikitra iny izy teo any am-piangonana filohan'ny Dorcas vokovoko manga sy ny sisa fa IST ozy izy aloha dia avy eo indray tsy IST sy ny sisa avadina tsy mbadika raisy valo ao io dia nahaka machine farak'izay tsara ary ianao rehefa tsy intègre ny olona mijery an'iny sy ny olona manao an'ilay résultat dia tsy reramaina eo tsika fa tsara za tsy contre la technologie, tsy contre la technologie fa le olona entre ny technologie sy le entre anao sy ny écran zany ny problème zay. Le olona eo amin'ny devant ny écran mijery an'ilay résultat sy manao ny rapport hoe reto ny olona fiable sy ny sisa fa raha ny tokony ho izy zany zao dia le olona rehetra za zany zao ny andrasako zay hoe tokony ho izy dia hoe zay olona rehetrarehetra efa nandainga hitapirenena zany zao rehefa nandalo ny sivana tamin'ilay polygraphe zay ho ampiasaina alohan'ny hanindry anazy minisitra dia tokony tsy miverina eo intsony mihitsy satria efa tratro zao hoe nandaingaka. Rahatr' izany dia tsy crédible indray koa ty resaka polygraphe ty, tsy crédible avy hatrany satria ny antony dia ny olona efa tratra nandainga bon reny moa misy zavatra hohanina hono dia mahavita mitrompy an'io zany ianao calme be zany ianao anatin'ilay izy dia tsy napetrahana question ara dia tsy hitan'ilay mpijery fandainga ilay izy fa dia bon zay ka zay ny zavatra tiako zaraina amintsika ty androany ty hoe mahakasika an'ilay tatitra teo rehefa mandeha manao mission zay le zavatra andresako voalohany tsara manao tatitra indrindrindra amin'ny tompom-pahefana tahakinao zay miasa amin'ny entreprise andeha hanao mission fantatra tsara hoe aiza ianao ny miainga aiza ny alehanao ohatra inona ny volalany inona ny mission anao tany. Rehefa tonga ianao dia manao tatitra amin'ny lehibe anao indray dia ny lehibe an'ny mpitondra dia ny vahoaka dia tokony misy zany ny tatitra mahakasika an'ilay ditany inona ny natao sy ny tany inona ny zavatra mbola hitoy inona ny échec satria mety misy échec le izy tsy nekena. Zao nandefa n'ireny tatitra nalefa tany amin'ny sadek reny le chronogramme sy ny feuille de route tsy feuille de route reny dia tokony hoe inona ny valiny natondry zareo na ndray zareo dia inona ny valiny dia tokony avoaka koa hitan'ny vahoaka hoe zao zany ny valiny tany amin'ny sadek ohatra hoe nanaiky ry zareo sa tsy nanaiky sa miandry inona sa inona sa mbola tsy namaly sa tsy dia ohatr'izay dia reny rapportna iny izy teo tatitra arabola reny dia ohatr'izany za dia mbola mangataka foana hatramin'izao mba azahoa tompoko le vola plusieurs milliards de centaines de milliards d'ariary ao amin'ny ajanona ao amin'ny primature mahakasika an'ilay hoe appui au développement. Fa maninona tsy ny ministère no mitantana an'ilay techniquement fa maninona ny ao amin'ny primature misy resaka teknika avy eo izy amin'ny taux de change ana vola amin'ny resaka vola sy ny amadihana devise sy ny karazany atao caution sy ny fanafaranetana sa arak'ilay onohono mihitsy ny hoe natao anadiovana an'izay maloto sy ny sisa ka zay dia za dia miandry hoe mba avoay izy hoe appui au développement inona kotsitara zay mandroso sao dia tokony mba zarazaraina any amin'ny ministère izy na koa tonga dia hoe atao développement hitan'ny olona zay efa dia fotsiny rora fa nafotsy ara antsika tsy mijanona